atolotry ny FM radio anaritsao. Rivo-nagatra. Tantara indray miseho nosoratany Agamainty. Argoriona no Raivo. Zoma Mirina ny Gista. Ralala no Toly. Christophe Bearimanana ny Dralao. Nanja no Zety. Mandray feo sy manatotofo. Nanja Razakondra-Koto. Mandrindra la teknika. Mamy Arvoly. Efa ianareo nga amin'ny vaovao. Vaovao inona k'i izany? Eny tokoa, vaovao inona izany ry Zety? Ndray, nareo ve dia mbola vaovao mitoetra an'io ianatra amin'izao e? Ilaza bompisanao tantara valamaty indray zao io. Tia eto. Aleo aloha lesy izy hiteny a. Tsy mbola miteny akory le olona dia efa zany sady mivavanylahy. Hita ho ao lazao aky ry Zety a. Hitanareo, nandeha niodina kely tany an-tanàna tany a, dia izao ny vaovao henoko tany. Hoe ahoana ky? Mangina aloha ry Raivo a. Mitovy ihany ianao sy Gista. Ao toy izy ny teninao e. Tsy izany ho afa raha ny vaovao henoko tany a, dia mety hisokatra ihany ho ny ty fasana misy antsika ty amin'ity taona ity. Zany ve aky? Hoe tena fanela zany misy. Ialo mibitabitaka eny efa tsy hay hoe hisokatra amin'ny lafin'iny le izy. Tsy hay nampidirana etranzanimba rivotra iana anatindray na ahoana. Eny tokoa ary Zety. So resaka fahoriana aloha izany. Ka izay indray izao tsy haiko a. Fa ny henoko fotsiny dia hoe hisokatra ty fasana misy antsika ity dia izay. Hitanareo izany. Izay le efa nilazaiko teo. Olona tsy mba manana fahamatorana mihitsy raha io. Na dia hijery aza ve hoe somba misy razana atao amin'ilay trano sisa tsy mba natao. Na mba niandry vita le fivoriana vao nandeha. Mahatsiravina tsy. Ao matory daholo fa ataondro ny andro e. Ary ao mba misana ry Paoly fa aza manao toerany tsy manan-kavana eo a. Sady manindrona be izany taolan-doalikareo izany a. Ohatray. Ery angeny farafara misy ny taranak'razana drabozaka fa tsy ety e. Aleo rangahy izy ho eo a. Fianakaviana ray daholo matora fasanato. Tavandrimandry daholo e. Gista aza atao efa any amin'ny lanitra fahafito sahady. Toromasina razambe ve atao mahagaga e. Tena enjana fa hay isy étrange hiditra indray atao amintsika. Mba ataovy matotra kosa rangahy. Dia tonga dia mahazo lapa ve izany sa mbola atao aniritra? Tena tsy haiko indray ny momba an'izany aloha rakizy e. Tokony ho tsara fantarina ihany ny momba an'izany a. Ry Koto-Zavy sy ry Nenilisy azy ireo mbola reo ampandrinombo reo avokoa. Nefa efa tokony hiakatra. Fa dia mbola reo ihany hatramin'izao e. Fa lasa izandray izao ry zareo teo e. Reny ve mahagaga e. Mety lasa nanao mimihatsy amin'ny Nestatsy indray izao reny. Vao nahatonga lohany mahery be mantsy raha Nesta tao. Nga. Dia tsy mba niantso akory very zalahy fa mihinandre ohatran'izany. Izay indray le saina toka. Efa taolana kely ohatran'izao toy ny mbola toka ihany no mibobohany. Mahatsiravina. Aleo izany ho any fa izay tokony andaminana ny ato izao no tokony atao e. Fa fandaminana ahoana koa e. Angatsy ohatran'ny mahazatra ihany. Mahazatra ahoana fa tokony fantarina ihany aloha hoe matin'inona le olona hiditrako. So izany indray no anakana amin'ny famonosan-dambantsika menakavy eo. Izany mihitsy. So anao ohatran'ny Razily vao tonga tato. Maimbo be ohatran'ireny fatina ramevy ireny rangahy. Tena tsy nihazo ny ainana mihitsy tamin'ireny a. Ka ny Razily kosa ve tsy naikeny efa trandro ve no atao aparitra. Aizany tsy fatin'ny tendany. Fa zanak'iza marina moa izany le hiditra eo e. Zanak' Jean-Pierre aveny avaran-tanàna hono raha ny fahalalako azy. Dia aty ve nilevina? Izany ve dia atao mahagaga e. Izay ny mahagara be an'ity fasana misy antsika ity. Mitsofoka ato daholo izay te hitsofoka. Dia izay tokoa angako. Afatratra atao avokoa na adalana endry. Hita ho a. Mahatsiravina. sana
mba jereo anie reto ataon'ilay fianakaviany tena mahatsiravina mihitsy. Aiza ve dia mbola mahavita manao selfie ihany nefa efa te-hampandevenana. Hita ho aky jereo aza nge ny sasany mahita izay mbola mitakoritsiaka ihany. Rehetsy aza ny tsy hitandriko. Aiza salan'ireny solanina vitsika ireny mihitsy. Fa mampime ahy dia tia bandina ny andro ty. fa mampime ahoana ke? Ka jereo anie tia ataony miandranandrana be ohatran'ireny inondreny. Mihevitra fa mbola andeha hody any trano angamba nefa mivatany azy efa tafiditra ato tanàna. Ndre kosa kia izy aza mampalahelo kely ery. Fa mampalahelo kely ahoana koa e? Kizy aza mbo maty tanorako. Andao midiry aloha fa aza lozana mitakoritsika fotsiny eo mbola be deabe any ny zavatra atao gisy tao efa menimenina be ohatran'ireny inondreny. Aleo fa ho avy izay andao ny akihiditra. Faly mandray an'izay-pifaliana izay tonga soa ato amin'ny Garabe. Tonga angamba fa efa mifankafantatra avokoa tsika rehetra ireo satria efa nisy mifankafantarana teo. Dia aza mihafahafa fa fianakaviana iray ihany tsika izao Marina mihitsy izany. Dia aza misalasala manontany raha toa ka misy zavatra tsy azo na tsy fantatra. Ohatra hoe fanokafana an'io varavaram-bato io sy ny sisa. Izany mihitsy. Eto izay vonina nampy anao. Angamba efa mazava avokoa izay fa hono aho. Iza izany no anarana etsona ny se. Voalohany aloha izany dia misaotra indrindra anareo tamin'ny fandraisany. Ny anarako indray moa lava be raha lazaina. Fa tsy ho fotsiny aho hoe lomma dia fa izy. Iza tsara hoe? Efa hoe lomma omfindry kosa izany. Ataovy matotra kosa ary izany. Eno a. Angatsy mba misy anarana afaka oatra izany. Efa hoe izany ho ako. Sady tsy hitako mihitsy izay mampime anareo amin'izany le ho aza. Fa inona izany na tonga ny anaran'ny Sandro hoe izany Izany ve ki dia mbola antanindry ihany mety nazoto ny loloma be kiza. Tena aza manao izay mahalatsaka ry rehetra. Tena mariny. Fa maninona lomma no ohatran'ny manjonitra be ohatran'io Na izay koa aza nge mba hagaky samy manontany tena avokoa mahita azy ohatran'io. Dia atao ahoana izany io? Jereo ange raha tsy ohatran'ireny midona mpahoriana ireny aleo aloha koziny ragista ampiresaka azy fa tsy kaisa ragista mba hampiresao rangara lomio fa ohatran'ireny fatiny lozatsaka izy ireny jereo ange mba hameo courage rangala ery ianao mantsy mba razam-be ato efa ela ny ainana tato sa ahoana rapoly. Marina mihitsy izany io ragista. Ka na ny mahazo azy azy nge tsy fantatro akory. Ka izay no mahatonga anay miteny hoe mandana presao izy aloko mba afantarana an'izay mahazo azy. Vao tonga avy any ivelany mantsy izy io dia nanomboka teo dia tsy nahitana teny firy fa tonga dia nanjonitra be ohatr'izao. Eny ary dia ahoana raha lomma? Fa maninona izy izany no toa mangingina sa marary anga? Sa misy blème lazao fa vonona izay nampian'izay raha misy azahoana piny. Tena mety vo mafy mihitsy ho matoto sy mikoza ohatr'izao Io rapoly apio ragista. Ohatran'ny tena midonaka fotsiny mantsy raha lomma nefa ragista mba miezaka mampiresaka ihany. Sy mangina aloha fa inona ary ty aleo aloha miandry kely vao miditra aho. Kotre? Hoay raha lomma. Zay. Fa misy inona le ty Iany tokoa marina raha tsy taitra tapoka mihitsy Fa inona ny mampitomany an'izay tahaka an'izao mangina aloha dia lazao anay fa inona ary ty mba hakao rano aloha izy rizety Ohatr'izay sao dia tsy nareo azy io aiza misy rano aty amin'ny distrikany tsy mivokona. Za koa aza mba gaga rano mahery nampitondrai ny zanako azy ao no misy ambiny kely eo raha mety.
Koa tsy vomaika ve io tsy hivaralila amin'izany eo e. Jereo azy ty izy tsy atao inona akory tonga dia migrera fotsiny tampoka eo. Oako zao rehefa tsisy ao mangina risia mahamenatra olona raha misy mahita amin'izao mangina dia ao lazao anay izay mahazo an'se. Hitanareo za le nandehanakany am-bovo teo iny dia izay reto ny zavatra hitako tany tena tsy napoziko mihitsy le izy nefa neny fa metoko izao zay fa hoe tsy tia olo-kafa raha sanatrika maty ny ray aminay e. Mahireza le zandry korazy e, okizay za efa eto. Ny aza mbola trop be noho izany an'lahy zaniko fa tsy maintsy mitraka ny sipa e. Zay nge le hoe mativady tanora dia manomeza raha ho an'ny sasany. Asa mamelona avy kosa ragista. Ianao mba tokony akahery indray tia no mamendro fendro. Hita ao fa tsy misy an'izany e. Zany Na za tsy izy kosa aza aloha e kivy ihany nefa afaka ny aninona tsono moa. Zay nge ho ahy e. Sady tsy hitako izay mbola naletany nakaretim-po tany fotsiny. Zay angeny mahavoan'le olona milolomme. Ndao aloha andeha hakarivotra kely any velany any daholo raha nga analana an'izany rehetra izany e. Sa ahoana ho nareo? Tena mety mihitsy izany. Ndao lesy raloma. Ndao dia aleo hoany izany fa raha ray veny tsy tia tafila mba hafana e. Andrasa aloha azy reto aka ny tongo-boloko ka. Dia sady mba andrapahako indray mbava fa ohatra ny mitady anaikitra indray ny nifiko izany ary alanga tsy andeha ragista. Mandany nareo fa leo aloha akaina kely motra amin'ny marary mantsy atao mamojako ato. Anga fa naninona? Tena tsy haiko mihitsy rahapoly zany ary sao dia mba ny olam-pandriana atao azy nareo le ho azy. Mety izay tokoa ngambako na mety amin'le tsy mivady mandro mihitsy. Tena mety izay tokoa. Zay aloha fa amonjy azy telo enada dia mirary fahasalamany dia misaotra rahapoly mahazo toa nareo. Ary lasa iza ho raha loma fa tsy miaraka tamintsika teto Eny tokoa nefa ny ohatra ny nanaraka antsika avy tao aoriana tao ihany izy teo e. Na izany aza ve dia mbola tsy hita ihany hatramin'izao ary somba nisy zavatra nahazo azy areo. Zavatra inona koa no ahazo azy eo fa za dia miteniteny foana koa fa tsy. Ka reny zavatra nahazo azo maly reniko. Vonjeo e! Vonjeo! Vonjeo! Reto Vonjeo e! ohatra misy miantso vonjy ange zany Eny tokoa marina raha tsy raha loma izany. Andao reto jerena malaky izy fa zaloza nareo mianahana fotsiny eo Fa misy inona raloma? Ohatray fa inony ty ataonao ty? Tena efa lasa daly ty marina. milamina aloha raloma. Misana aloha ianao eto. Ao ianao laniny ao Inona ny laniny fa tsy azoko mihitsy. io Kisana hoe nareo jereko an'izany rakizy. Io inony izany fa tena tsy misy azonay mihitsy nge. laniny vitsika lanin'ireo olotra maro be reo ampio aho fa laniny ary reto laniny atodin'omboko very Loza tsy mbola nahita olona ohatry tia marina. Tena mba ataovy resaka matotra kosa lesy raloma. Tena leo mihitsy aloha ianao mahakasana feletsy fa tena tsy misy fikatsony io ry zandry mahaiza mionona fa zay koa aza nge mba nandaly teo amin'izao toera zao toly. tena tsy rariny tena mbola tsy nandiso fanantenana ange ny zava-bitan'io Eny
Tsapanay izany saingy afaka ny anao inontsontsika e. Korazy izany ry Afa ihany le takariva morom-pasana sady mba sambasambytsika tafarisako ohatran'izao mba eto daholo tsika rehetra ato amin'ny distrika Antsimivokona Adresy Garabe. Sady dia volana be ny andro androany. Ny kintana moa mameno ny abakabaka. Mampatsiaro any fahiny amin'izany andro izany nefa maninona ke? Oko izany ake ho any fa mampatsiaro ny andro ratsy ny alako teny amin'ny tontolo mivelona. Ono ary zoko be rapoly finina kay ohatran'ny lavaka kely eo amin'ny karandohanao io e. Ratsy mahadiso azafady Fa nanina tokoa io rapoly. Efa ela ihany any saika any tanana io fa ohatry ny adinidiniko foana. Efa 10 taona lasa izay dia ambala io rakizy Fa dia mbala ahoana? Sa ianao anisan'ireo nahery fo tamin'ny 47 reny sa tamin'ny 72? Inona koa mba fantatreo amin'izany e. Sady tsy tamin'ny 47 iny tsy tamin'ny 72. Fa tamin'ny inona fotsiny izany io e. Sa kosa le mpanambotra reny ary nareo fa iny. Tsy dia izany loatra fa zavatra tsy vidiny na voanio. Fa tsy vidiny ahoana fa tsy azoko mba tantarao e. Ka sady mampalahelo ny mahamenatra le izy e. Nisy nanafika anganareo sa Tonga rangahy dia tsory fazabe sasiny be ohatrany eo manoatra rangahy no reny mpiangaly romantika be reny. Tratra nangala badin'olona na tonga an'io e. Dia izay koa nafaty Maninona tsara hoe rapoly? Efa hoe izany ho nofaka ny vadin'le madama niaraka taminy dia tratra teo ampamitana didy avy hatrany dia nitifirina. Tena indray tsy naposiko marina. Ny an'lahy zany tena fahasambarana koa. tena tsy napoziko zoko rapoly tena kivy aminao Tena nazatsy le zoko kosa aza aloha e. Izany ve rangahy dia mbola hity mehezana ihany. Ary ndre ahoana kiry raivo inona nafaty indre? Nareo ve moa dia hanafenana e. Nafaty andray misy namosavy. Maninona tsara hoe? Efa hoe nisy namosavy ho ako. Fa nisy namosavy ahoana koa e. Vokatry ny felonana e. Felonana ahoana fa tsy azoko. Hitanareo izay zany mba debadeba kely teo amin'ny tanàna dia nisiparan'ny olona. Hainareo ihany ny olona mahay zavatra e. Fa misiparany ahoana aky izany? Resaka 5+1 indray izany e. 5+1? Ahoana koa izany? 5 izany ve? Ay ve. Dia ina kiny nahazo anareo tamin'izany? Misy mono kely izay teo amin'ny tongotro dia avy eo lasa fery be. Tsy nety sitrana mihitsy le izy. Efa natao ny fitsaboana tany amin'ny dokotera fa tsisy fika. Vita ihany ny momba dia izao e. Izany ve tsy rodi e. Ina koa trodi? Hitan'izety raha ny fahalalako azy dia efa misaviana avy amin'ny alalan'ny tongotra izany. Zahay mihitsy le tena mahavoan'le olona. Tsy mba mahay mamelona fa mahay mamono. So ihany efa mba nampitondray ny havako kapa sy kiraro nentiko ny levina ty. Vokatry ny felonana avokoa izany rehetra izany e. Izay le hoe mila mitandrina mandrakariva. Tena aleo mailo manomboka izao. Tena tsy hangataka paraka any amin'ny rain'izavy koa raha izany so mivindina be eo koa ny molotro. Aza mba mampimeha koa nareo ka. Any ane izao aza mbola misy olona maromaro ananako trosy. Izany ve ke? Dia fantatra mivady aman-janaka indray ve izao izany? Tsy fantany aky fa dia asakasany indray na amerina izy na tsia. Raha aloha izany dia anangarako andro aman'alina dia asaiko ateriny ety amin'ny fasana misy aly e voly.
nga moramora mitady vola. Ary nahafaty any sogista zany mba ahoana e? Suramantsy aho fa tamin'ireny ady lehibe voalohany ireny a. Na dia izao endriny izao aza ve tsy anisan'ireny be kotro maroratra ireny izy tamin'izany? Tsisy idirako mihitsy zany zavatra lazainareo zany fa nafaty ahy dia ninankinapona. Ohatra fa Fa ninankinapona rakista. Ka hitanareo tamin'ny andron'ny torto. Ye, kopoko ireny. Izay aza mbola ninana an'ireny a. Sady afaka afangaro amin'ny ravitoto na anan'ireny matsiro a. Izay aza tamin'ny mbola nianatra ireny no natao gote tamin'izaniko. Fa tsy azoko hoe inona ny idiran'ilay torto amin'ilay resaka nafaty any zogista. Ka nisy pozim-boalavo tao an-tanàna dia mbola niveriko fa torto ihany le izy dia nohaniko. Dia izay no nafaty ahy. Zany rehefa maty ny tentany loatra ka mba lehilahy lehibe ihany ny tena rakista dia mihinan-kinapona ohatr' izany. Tena razoko tsy norma mihitsy a. Ny kisoa azy efa niala tamin'ireny. Ka tena nitovy ange le torto sy le pozim-boalavo e. Ny voalavo aza tsy tian'ireny, nareo indray no miletra azy. Tena ela ny ela fa tena tato avy nahita olona kondrana. Tena mba marina e. Aiza ve rangako ny sasany mahita an'izay mihinana ny tsy fihinana. Somba namotsapona ohatr' izany ko. Eno a, mora hinanana anty vanitika. Mangina aloha ranga. Ao tantarora lomma. Ka mamenatra be nge ny tantaran'ilay izy e. Mahamenatra ahoana koa ranga fa aola zao a. Izay aza teo mahazaka mezanareo. Zany ho aho Fa naninona? Mba mahalala fomba ranga. Eo mba tenenina foana fa ie. Tsy miova mihitsy le toetra. Ora lomma. Zany ho aho fa tena naniry zanaka mafy mihitsy izay roa kely e. Mitso. Efa ho 5 taona mivadiana nefa izay fa tsy nentina hazo mihitsy. Tsy kivy anefa izay fa niezaka foana. Kinanjo naninona ry zany? Nanaraka hatramin'ny aiko. Tsy azoko. Fa nanaraka hatramin'ny ainao ahoana fa tsy azoko. Ka maty teo am-pikarakarana an'ilay zaza. Loza marina. Izany tokoa ilay hoe nahafokatra amin'ny aiko aza. Fa ny tena loza dia izao. Raha tsy nodiventy ny rano natsakaina dia faty antoka ray lavaka. Tena izay tokoa le hoe aina mitoetra ry sipa malala fa tokony jeren'ny fanjakana ihany alara lomma. Marina e. Tena marina mihitsy izany. Fa tokony jeren'ny fanjakana ahoana e. Ka tena lehilahy mahery foko. Omena chevalier de l'ordre national. Tena zandry kely honorable mihitsy alahy. Tena bandy amin'ilay alara lomma. Kozy. Andao andeha atory amin'izay fa maraina sady ny andro ka. Raha pitso indray tohizana zaniko. Sady ny ankala nesy tsy mbola voatantara. Tena enzana le ataon'le taranaka raha izao zava-misy a. Fa ahoana kiry raivo? Ka raha lapoziko ohatran'izao fandehan-javatra tena naleoko tsy niteraka an'le azavaniny ireny. Fa inona le olana e? Lazao aloha. Hita ho ah. Ohatran'ny tonga dia tonga fofona be tsy ahaizany fotsiny nareo avy any. Ka milaza ny tsy hamadika intsony hono izy menakavy e. Ahoana tsara? Tena mba ataovy matotra kosa raivo a. Fa inona hono no antony? Tena tsy haiko intsony e. Milaza tsy manam-bola hono izy menakavy. Tena vaky mihitsy izany no lohako. Izay izany vao tena angatsika tsy hitafy lamba. Ny lamba tafiny ty efa rovitra. Raha ny taranako kosa aloha no milaza loza ohatr' izany a. Tonga dia ariako tsy ho zanako intsony no anangarako avy hatrany. Aiza ve, za mba namela lova maro be
trano tanimbary omby sy ny sisa dia ahoana koa no milaza tsy anam-bola. hita ho ah na dia ny ofan'ireo tranonireo ihany aza ny nangonana andritra ny 5 taona dia tsy havitanao famadihana. Fahirana mihitsy ny endreo ankizy amin'izao e. Izay no natonga ny varotra amin'ny fananako fony am-bola velona ny libanay mivady satria raha sendra taranaka mamoatsapina ohatran'izao an'raivo izao dia ngamba very faty ny tena. Marina mihitsy izany any Zokipaoly izany a. Fa roviana marina moa izany lefa madihany e. Afaka roa tokom-bolana fa na izany aza mila miomantsika sa hoana ho ianareo. Aleo angamba petraka amin'ny zoky gisy tamin'ny fandaminana satria izy ny zoky ray aman-dreny be atsika ato. Marina io e. Ao zoky e, omenanao fitenenana. Angamba tsy asiana resaka lava izy ty fa zao no dia atao e. Dia zay zany ny fandaminana ka samy mandray ny anjara ndraikitra tandrify azy avy. Dia aleo mba samy anatrika eo avokoa amin'ilay fotoana fanaovana prezansa fa soandray avy eo hoe izay tsy voatonona. Marina mihitsy izany dia aleo mba samy anamarina ny taolany dia samy misoroka an'izay mety anakirotana ny fety ohatran'ilay tamin'ilay famadihana farany teo iny. Tena marina mihitsy izany. Aizako izay avy e rangahy saika tsy vita fony tamin'ireny. Tsy azoko fa nisinina tamin'izany. Hitanao sakoroka be tamin'izany fa nihetsiketsika ny karandohan'ny zoky Rapoly. Fa nihetsiketsika ahoana koa? Ka nisy voalavo be tao anaty karandohany dia lazain'ny olona fa mbola velona iziko dia natahotra daholo ny bokony. Mba ataovy matotra koa. Tena marina nge izany ralomile sady amin'izay ho ianao voalavo be mihitsy ilay izy. Fa ahoana no natafiditra n'ilay voalavo tao amin'ny karandohan'ny Zokipaoly e? Na izako aza mba gagako fa aloha izany any fa mbola betsaka ny zavatra tokony resahana fa tsy zara aza misy amelezana ny sasany. Ny tokony asiana resaka izao dia ireo olona tsy mamadika mialokaloka ato ireo. Hita ho tokony asiana resaka mihitsy ireo olona tsy mamadika milevina ato ireo. Tena sujet important be mihitsy izany tena aleo resahana ary zareo dia asiana inventaire mihitsy ato atokana izay mamadika dia avoaka tato izay tsy mamadika fa mibahana toerana fotsiny ato. Sady tsy hira ny tsy hanao tsenjery sady ary zareo izao mba nylazana hoe hivory araka amintsika eto tsy misy hoana ny ray aza. Tena mila asiana fiheverana mihitsy momba andreny. Aiza le hoe velona ray trano maty ray fasana fa ry zareo velona tsy mamadika maty mibahapasana. Mba mangina kely aloha e. Aleo izao ny dia atao ka ienoy aloha. Tena mety mihitsy ilay hevitra teo. Aleo tenena ry zareo rehefa tonga avy eo sady mino fa tsy andahan'izany reny Sady tsy afaka ny andahan'izany koa zareo e. Efa vavany ihany ny laza fa nahavalana rano na ariana aza ny taolam-balon'izy ireo tsy maninona. Efa izay izany e. Aleo tenena ry zareo hoe aleo avoakato ny taolanareo sy izay etan-kelinareo na amido ny taolanareo hanasoavana ny hafa. Tena norma be mihitsy izany koa izany sady rehefa lafo dia mba afaka asiana ambony rihany ity dia tsika mba miakatra ao ambony dia sy voatonga ato ambany. Sahoana honareo e. Sura raloma sady lasaina koa ny sasany mba tokony tenin'ny taranany fa ohatra misy manararoapaty amin'ilay manao safidrazana. Manararoatra moa dia manararoatra amin'ny tafy an'ilay lamba nefa lamba tsy nerahan'ny taranaka ny vidy akory. Aizy tsika akory angaha rehefa miteny dia ohatra mifamely am-pitoerana eto fotsiny e. Maninona zao raha tonga dia tsorina hoe izany tianareo lazaina amin'izany. Tsy nisy nitonona matricule ny eto hoe Rapoly inona ary ty tonga dia mahana be ty hitako. Dia zay ny hevitra tapaka fa samy mandeha manao ny andraikitra nampendraketina azy avy teo reny e. Fa tsy izany reny no vampifamaly eo. Ka nareo ohatra manao izay matezitra fotsiny isaky miteny dia nao foana no asiana.
indray ho zany aretina malaza be zany? Efa hoe zany aretina azo avy amin'ny gidro zany hony e. Nga zany ve tsy ho voan'izany aretina zany ato daholo sika menakafy? Fa voahoana korzety ah. Fa nga tsy avy amin'ny ragidro indray ilay aretina e. Ie, kinona no tokony avoantsika menakavy amin'izany fa tsy azoko. Fa inona ny anareo no mijery? Nga tsy hitanareo fa misy gidro milevina nge ato e. Ay zany? Io miteny io. Ndry kosa kirzety mba matyfa kosa kia. Tena nareo raha nga tena mahatsiravina mihitsy ka. Tsy ny olana misy ny asana-saina fa mbola mahitsy izay mbola miany ihany. Kita. Tena mba misy isaina raha nga. Zety ihany tsy matotroka. Tena raha mba zazo ny manan-karena be a dia manamboatra fasana amin'ilay be mihitsy aho ilevenako. Tonga dia asiko écran plat kidora ponse tsy makarary valahana ohatran'ity vato be ity, sady tsy misy lafika veranga. Maty moa ny tena dia tsy afaka amin'ny teny amin'ny velona tsony fa dia izay tian'ny olona anaovana azy. Fa ataovy manan-karena be eo nge ahy fa tonga dia hitanareo tsara. Zany a teroviana hono zany. Rehefa tonga Paoly. Ny andray zao mba fandriko izy nareo. Raha zany mba misy mangatabaty fandroany a, tena faly be mihitsy Iza koa no akavady an'ity tsony. Oka fotsiny ra Paoly a, betsaka ny mibandika rahana tara amintsika fa sika mbola tsy taitra e. Jereo amin'izao forme sipy zao fotsiny a. Ambay teo anoloanay teo amakivina mijery anao azy. Efa taolana be nitsanofo io sisa. Ny andray zao no mba faniriko dia mba asiana balina kely mialohan'ny famonosan-dampantsika io, dia mba miaraka manala azy maivamaivana daholo tsika. Zahoana ho nareo. Sady efa ela tsy mba namonjy an'izany balina izany tsony a. Tena leo tonga dia reketiny izany e. Mba asiana revinangatra e. Dia aiza ny maneno amin'izany? Nga tsika akasarotra an'izany fa izay zava-misy eo ihany no ampiasaina e. Ohatra hoe ny sasany miantoka taolan-dava atao sodina, ny sasany miantoka karandoha atao aponga. Ho anareo lehilahy zany a, fa ny anay vehivavy aloha izay hiantoka taolam-bo ampandizana. Inona tsara hoery ty? Okey, raikitra izany e. Sady nesiny miaraka mandiha amiko amin'io. Ahoana tsara? Ka raha mampiady vady amin'izany nareo dia ahoana? Fa nga tsy kopinareo le cause hoe allô mort mari avec le mort. Dia inona tokony hampiady vady anay amin'izany? Serasera mihitsy akira vavy a. Revy a. Dia taiza zany nahitanareo an'ireo tsaky fozaorana be dia be reto e. Sady ao aloha hany ihany ny haniny. Ny atsaky ihany ny asiako rehefa misy revo ohatran'izao a. Zay no mahavoanareo. Tsy natao foto-tsakafo ange io fa atao tsaky. Reo koa ve dia ho lany na araineo aza ny andro e. Zavatra bobaka be reo. Fa taiza ho any nahitanareo an'ireo tsaky fozaorana be dia be reto fa atao tsy valianareo mihitsy ragista ny fanontaniako a. Doko moa ny fanontaniana tsy azom-balona io ny mankarary taolam-balo mpanontany. Ka zao ary nitoka aloha revina laiko tany amin'ny Brazily solo le tokako lalainy tamin'le divo amafarany teo iny. Ny sakiray a dia zao fandehany ka enonareo tsara ny apela ikanda hoe maganesy alahy ty. Andraso aloha fa tena tsy misy azoko mihitsy.
Inona ny diran'izany amin'ilay fanontaniako momba n'ilay tsaka e? Dia iza koa tia kandà? Izay mihitsy ilay tena tsy tiako amin'ilay olona mamy rehefa miresaka. Ka tapahanareo angery teko e. Nefa mbola mandrazava. Taira aloha masady tro ihany rehefa inona ary ty e. Tonga dia tairo. Ok. Zange efa sady mandray sady miaino an'le ritsoka mandeha alefa ny zokista ihany e. Ato izy le kozinao teo ry zokista. Dia zalo le izy matsy anareo e. Fa zany ahoana fa le resaka aza ange tsy mbola nisy nazava-koro ka tonga dia hoe zany ho ale izy. Fa taiza moa zany le resaka teo tapaka. Eo amin'ilay resaka tsakytsika izao. Dia iza le kandà lazainao? Ay ve, taditiko raha zany. Fa aloha isotrokely anty aho dia azavaiko ny tsara aminareo. Rehefa natsony kandà aho a, kandà zany a ramily. Ramily satria nahoana? Tsy menatra vadibady izay le rena miovaova loko. Ka zay makandà azy. Zany kandà zany tanalahy ihany ny dikany. Rehefa niatsa kandà, ramily matsy e. Dia niteny tamiko hoe misy zokona mony tena moa vao nampidirina voainga no zareo. Hatreto aloha mbola tsy misy mazava amiko ilay resaka e. Vao maika amaizina amiko aza. Kandà e, namony teny e. Tsy hitako izay hidiran'ilay resaka tsaka amin'izany. Raha zany tonga dia hadaboka an'izany resaka izany rasy. Non. Tena misy idirany a. Ka zao, rehefa rahately rehefa nazavany ramily a, sy le razoky dia zao. Rehefa andeha amony tena teny Andovato zoky, ka rehefa tonga teo amin'ny tatezany efa andeha hitsorora kely mihitsy, raha ny filazany a, dia tsy tapa-kevitra indray. Dia inona fotsiny izany nahafaty azy raha zany? Eno a? Ka rehefa hitany eo ilay izy fa tsa, dia izy orakoraka hoe io vatsa. Ina tsy aromena ry zoky ka nananampoany ka tsoraka namony tena ihany, dia maty. Mba razoky adalako ranga zany le hoaza. Tena olona kely saina mihitsy. Inona koa ny rarahiko an'izay olona miorakoraka any? Tena ampipodistorana nen'le zoky raha zany. Zao maty. Nefa tokony hisaotra azy rareo. Satria nahoana? Raha ratsy nitsoraka namony tena tao anaty rano tao anga izy, nisy an'izao tsaka rehetra zao. Ahoana tsara? Ohatrany tsy mazava, tena tsy azoko. Aza toizana tsony fa kona ka. Tena mbola maizina amiko ny tany aman-danitra amin'ilay resaka aloha hatreto. Tsy mbola misy azoko mihitsy na dia kely aza. Zava mazava be zany e. Maty andrano le ry, dia vatsy fozaorana bobaka be mihitsy. Tena samary tapifelo ka mba nahita faty vibona tsaka oatra azy. Hatramin'izay a, revo foana mibitsaka mitondra fa tamin'ilay mitoraka ity, tena tonga dia tsaky naty be mihitsy. Tena mpamosavy mihitsy ianao ragista. Ay ve ka fozaorana tao aminy e? Tena aloha tonga dia hijanona fa zatoizana tsony. Ka manotika hatramin'ny kiboko mihitsy marina. Miako azy zany. Sendran'izay olona tsy misaina.
Tena mbola tsy faly amin'ny gista mihitsy aky aho io ry zety a. Tena olona mahatsaravina, mampinakina paona olona fotsiny. Zaza ngeky hatramin'izao mbola tena maloiloy be izany e. Tsy te hinan-kanina mihitsy mieritreritra an'ireny zavatra ireny. Loza reto a, tena loza ho a. Fa misy inona? Tena misy sakoroka be mihitsy any. Sakoroka be ahoana koa e? Vaky mifasana misy an'irainy koteria tsy moa e. Maninona tsara hoe reto? Efa hoe vako amin'ny fasana misy an'irainy koa dia lasa mpangalatra tao lapaty avokoa ny taolan'izy menakavy. Tena loza koa izany marina. Nefa ngeto hoe hisokatra amin'ny sabotsy ho fasana io e. Ie, fa raha nareo miraha vavy no mahita andry zareo ao a, tena mampalahelo e. Ranomaso avozona ny azy manakavy ao. Ry Clarisse izany moa intelo torana, efa saika tsy velona ntsony azy. Zany ve? Fa inona marina hono ny tena zavan'seho e? Eno a. Dia tena tsy nisy naheno mihitsy ve hono ry zareo sady natoro-maty daholy? Dia tena tsy hay mihitsy aloha fa raha ny filazan-drajonina dia tsy narian'izay ambonin'ny tany mihitsy hono ry zareo. Ohatrany hoe nisy nanisy fonoko ireny hono izy mianakavy e. Tena aleo mailo manomboka izao fa tena enjana be raha izany zava-misy izany a. Aleo mihitsy tsy dia matoro-maty fa mba asiana miainainy ihany. Tena efa meratsy mihitsy ilay fandriam-pahalemana amin'izao. Hitako, hatramin'ny maty avy tia ny mandry tsy lavo loha. Sady tena enjana izao ny hanavahana an'ireo ampitolan'ireo a. Fa ahoana? Akatsy haintsony hoe karandohan'izy ry, tolapehan'izy ry. Zany a. Tena mba lalina indray izany. Olana be tokoa raha izy izany. Samy mba te hanana taolana sisa tavela mantsy izao ry zareo ao. Izany mihitsy. Fa raha zary zareo a, atao atsapaka. Maninona tsara? Tsy mety izany e. Ko raha ohatra hoe valahana vehivavy indray no azon'ny lehilahy dia mba ahoana? Dia efa izay zaniko. Sa ahoana ki? Zay mihitsy moko. Dia ahoana? Tratra daholo ve izany ireo mpamaky fasana? Mbola misy namandreo lakaroana hony. Sady ny tena loza dia misy taranak'ireo milevinao ihany hono namaky le fasana. Zany ve? Tena taranaka tsy vanina mihitsy koa izany. Tsara amin'izany ny tsy nateraka. Dia zanak'iza hono? Zanak' rajony. Nga tena loza izany. Fa dinina loatra no natonga ilay zalainy anao tahaka an'izany e. Inona moa fa fity te hanan-karena tampoka ihany izao no mahatonga ny zaniko? Nefa raha ny henoko a, dia hoe misy an'izany taratasy fifanarahana natondra John izany ao ny fony fahavelony. Taratasy hoe ahoana? Toa hoe taratasy fifanarahana ara-bola izay vidin'ny taolam-balony rehefa maty. Dia toa hoe efa lasa fony izy mbola velona hono ny vola. Ka taty aoriana dia tonga amin'izay ilay olona haka ny taolan-drajonina. Dia izay no nahatonga n'iny vaky fasana iny. Nga? Nefa ne ka mifatin'izy menakavy ny lasibatra tao e. Rajonina rery izany nefa ny letra sy ny sesika nandaniny vola fony fahavelony. Ary hitako moa le rinona azoaina sy lasana tavitavy izany. Ay nisy an'izany. Fa ohatra mba mety kosa ilay fikan-drajonina. Zany ve dia mba mety e. Izao ny olona tsy manatsiny mizaka ny adalàna. Izany ny tena hoe mpivaro tena. Reto a, mifoaza ho a. Fa misy inona ry zety a? Moramora aloha fa inona ary ty. Mifoaza rahapoly a, raha loha masiray vo a. Inona koa ary dia manakotaba amin'ny andro alina ity e. Ary tsy mbola manofo mitsangana indray ary ianao io. Hita ho a, za ve raha nga tapaka le nofoko milay be teo. Nefa nanofo nahita vola be raiky tapo a. Sady tonga dia hoe zaho ny antoka ny lany rehetra tamin'ilay famadihana antsika. Ie, vola be ray kitapo hoe. Fa tsy haina antsika menakavy aza nafatratry ny olona ao anaty kitapo. Eo no mirediredy eo. Maninona tsara hoe ry zety fa fahatratry ny olona anaty kitapo ahoana?
eno a aza vao tsara aloha fa zao vao miverina ny amboroako. Efa hoe moramora ho ah, misy mitady anakarena tampoka. Ino ange izany e? Marina raha tsy mpamaky fasana izany. Tena izy mihitsy izany. Dia ahoana reto natao a? Tena kivy mihitsy aho. Aiza verangady isaky ny sokatra zao ty fasan'ity dia misy bilema foana. Teo valana retina, zao indray ho very faty. Tena nalaoko ihany ny dorana teny amin'ny fasan'ny karana raha nampoziko ohatran'izao ny andry ataty le ho aza. Na za koa aza kivy ambony ihany a. Vao maina veranga amin'ny bany dia efa tonga dia efa misy mitady anao livraison sahady. Izay tokony atao rangady ny ena fa zalozana mirediredy eo a. Ato amintsika koa moa tsy misy nao fanoloevinako. Fa nao fatao inona? Izany ve dia tsy azo hoe mba indramana sifle ohatra. Quartier mobile ny misy ato. So ivery lafa iantso fivoriam-poko tany ary tsika. Sifle ny ilaina fa tsy lako lozy. Fa manina raha mivadika fanano ialahy raha Paoly dia mba mampatahotra an'ireo tsy valary ireo a. Dia fanano inona hono? Androngo ve? Aza dia fanajoajo rakista. Mba matotra ranga fa inona ary ty a. Rehefa lasany ny taolanareo mianakavy dia mbola mimeza ihany ary miainy any ohatran'izao. Efa zao ve ranga ny zava-misy dia mbola mahita an'izay miany ihany nareo. Mahasorena. Mahita hevitra Hoe ahoana? Ino ah? zao a. Manisa 3 a. Dia miaraka miantso vonjeo mafy be tsika. Okey ary e, raikitra izany, tairo azy. Ka ao ary. Isa, roa, 3. Ahoana? Lasa ve? Ye, efa lasa. Tena isaorana an-janahary. Aiza veranga dia toa lany maty no ivelomany velona. Manatena ny tsy sasatra mihitsy fa tonga dia matana ty fotsiny. Ary mety nisy naheno ihany izany ilay antso vonjana ataontsika raha izany a. Ahoana moa tsy izay eny e? Ny lelan'olona mpiady an-tsena ve no mitarika ihany tolaka. Na mbola ny ampita aza ve tsy aheno an'ireny? Ty vavy e. Fa mafary zao dia afa-dositsika menakavy. Zany mihitsy. Raha za tamin'ny fahaveloko ireny, efa nandrika angamba ny eny amikahako. Anga, tena olona tsy. Fa inona aloha le NMK e? Namaki angamba. Tena tato aho vao nahita an'izany revinangatra izany a. Tena enjana ka. Izay nga ianao vao nahalala. Fa vadiko aloha ny tafy e. Raha pitsony ilay fiantsoanantsika a. So dia misy lava tongotra eo indray. Zany ve? Nefa misy fotoana ho vonjeko izay rapitso. Dia ajanona aloha izany e. Sady izay tsy voatony eo ange hono tsy mivoaka e. Izay aloha dia marina e. Za aloha efa haiko fa tsy maintsy ao anaty lisitra e. Misipa koa mazava ho azy e. Sady misy levina mihitsy io bapampa be raha afaka petso io a. Enonareo ve izany e? Eny tokoa. Marina raha tsy nanao tapody foy ilay hazavany ireny. Sady ohatrany efa ao ambony eo angery zareo izany e. Nefa ohatrany hafahafa ihany izy izany a. Dia sanatria ve ka avy eto amin'ny tapipasana indray no korobahany. Ohatran'ny olona mitsinjatsinjaka izany no fahenoko azy a. Zany ve? Ka maninona raha tsy kilovina avy eo ambony eo aloha e? Ka raha tsy mitapy ako. Ka raha sanatria ka jinjainy amin'ny antso be eo ny tentako dia ahoana? Zay vao mifatiko ny raisiny eo. Sa aleo ranga jeren'ny bandy fa tsy olona ray nitetaka be daholo tsy. Loza. Fa ino ty mampangovitra be anareo raha aloha mafa misy inona? Pa ahoana mpangalatra ve?
mpamosaka no avy e. Zay marina raha lazaina Ralomma. Mpamosaka no avy ahoana koa. Azoko mpamosavy aky izany a. Mpamosavy? Hitako noatra mivoraka be izany lohako. Dia ahoana natao amin'izany reto? Anao inona moa izany fa leo ry zareo aoko. Zara aza mba misy mpiambina. Tsy teny ny rangary zareo hiala tao fa mikodikodina be a. Sady raha mihotsaka eo ty vovotsika ity tsy ho fatototry ny tany atsika minan-kavy. Aleo anaovako azy. Mba mialagy le tsy misy sainy reto a. Aza migodingodina eo fa tsy misy atoriana. Sao dia voatoraka amin'ny voanjobory eo a. Zay fa lasa. Aiza ve rangaka efa raha de mampapampa dia mbola misy sa manakotaba ihany tsika. Tsy misy fifanajana mihitsy a. Hita ho ara lomma. Fahoana marina ho ary reto a. Hina marina ho amin'ny mahatonga an'ilay olona mivoakalina e. Aza vao tsara aloha e. Le mivoakalina toy ny ahoana ny tianao ambara. Be da be mantsy ny olona mivoakalina fa ny antony samy hafa. Marina mihitsy izany kaozindragisty izany. Ny amantsy le mivoakalina ray no efa hitako. Fa le ohatran'le nijereny Ralomma teo mbola tsy hitako. Izany no mpijangajanga izany, milaza ny tsy anontaniana. Ianao aloha rapolo tonga dia direct tany amin'ny afo be. Diso anefa ianao. Ny voasoratra aza milaza hoe ny mpijangajanga sy mpivaritena aza no elo lalana anao any am-paradisa. Sina ianao efa zavatra hafa mihitsy. Le mpamosavy izany anontanioko izany e. Raha fahalalako azy aloha ry zedy a. Ny mahatonga ny olona mivoakalina dia filalovana hody ratsy na fakanan'ireny medicament moro ireny e. Le filalovana hody ratsy aloha azoko. Fa le medicament moro no tsy azoko. Na za koa aza tsy mahazoko. Zany koa ve dia tsy hay e. Hody fitiry izany e. Tena milolomma marina e lahy. Sady azahoana amin'izay izany resaka mpamosanaareo izany fa tsy mandreraka na ny mieritreritra azy aza. Matoridy olo fa maraina ny andro. Mba misana rapolo fa inona ary ty a. Da kako mipitika ery amin'ny tany ary nareo ho hitan'ny havanareo eo a. Torana malalaka be io rangahy, inona ary ty mila kizy ty e. Tena mbola tsy mivoaka foana ve kitsika hatramin'izao. Eno anky. Le olona mamoaka antsika tokoa ohatra ny olona tsy mahalala izay bizy va amin'ny ato koa. Inona ary no mampikorapaka anareo e. Raha gisitra aza razambe mbola tsy mivoaka tsy makalagy. Nareo indray ny maika tsy faingana eo. Tsy mainka ahoana rangaty fa zaza efa dodina tsisy oatra izany e. Na za koa aza mba toa ny zokista. Efa tia hitan-drafotsy mafy mihitsy aho izany. Na dia ireny aza ny zava-bitany tamiko. Ny andray aloha tsy misy ralahiako an'izany e. Ny azo ao ilay hitoto be mihitsy ny mamaiky ahy. Ny azo ny fiaina ny toka dia aleo samy manao izay mahafalifaly ny sainy sy ny fony. Marina mihitsy kio raha vavy a. Ohatray, suraki fa lasa fa ao ivelanao izany ny ahoana. Jereo, rezety indray no mivoaka alohanay marina. Nefa reny zaza vao firy ranon'orana taty ariana. Aizy e, aty indray izao ry zandry no mivoaka. Inona ary ty? Tadidiko lahy iny a. Tsisitra tongala iny no hitany lakeny izany. Mba milamina rangaro zoko rapolo fa inona ary ty ataonareo ty e. Manosika be fotsiny. Lasa koa fa any noana izany rehefa avy eo e. Lasa koa io zokista. Tsika fivorery izany sisa. Misy ny ala tsy rehibe. Misy efa tena toto be mihitsy izao no ao ambony ao. Hoe, izy kosa rehefa misy mivata izany. Sira Ralomma. Andrasa fa hainy fanarakaraka teo ihany tsika sy ianao. Iza koa reto mandray areto e. Toloka. Iza hono? Avy ianao ah. Tsy izany dia izany afa Ralomma ty e. Miala daholo rangaha fa izay fandrombahana be ohatran'izao ny bandy e. Ralomma ty ho ah. Aiza e. Ty misy mivato ty ary malala. Aiza ry valy ah.
Aty ahy e! Tena eny amin'ny fatin'olon-kafa indray marina izy menakavo ny fandrombaka. Aleo aloha atsoko ihany. Tia ho ah! Tia faty za io! Fatin'ny lipo io! Reo fa mijery le marika nataony tamiko. Ny sasany dia mamoko voko mitomany ery nefa tsy za akory io. Marina raha tsy lahany eny daholo ny ranomason'ireo. Tsy misy atao ety amiko intsony. Tena reo daholo ny taranako marina. Hatramin'ny zavo ketrikely azy reto tena efa lehibe ry. Tena faly ery aho mahita azy ireo. Tena ny lamba verangany be dia be fa na dia baraka ray tongopolo aza tsy misy. Eny fa na dia tapaky ny demma aza tsy mba nisy mivimbina misy. Nefa jereo ny koble mipopoko ohatran'ireny ireny. Aiko siny amin'ilay karla ty misy on'ilay alara tsy iovy zandrika ka zanakita. Tena tsy tahotra tsenatra mihitsy raha tovo mitondra miorafika io aty a. Nefa aty amin'ny distrika ny tsy mivokona marina moko. Fa raha mbola velona teo kosa aloha no mitondrana sipa ohatran'izao. Tena tsy vita a. Aitakiry ray voa, milamina be. Hatreto aloha a. Araiza daholo ny ekipa? Rery e! Rapport solomma zao reo tazako efa vita fonindreo fa hivita tsy hitako hoe aiza. Ay, aleo fa jerijereko eny. Efa impiry miodina zao ndriaka e. Vao iodina mihitsy aky aho fa voalanjalanjay ny zanaka mapara fotsiny aloha e. Ao verizy bravavy ah! Zokista marina. Zay eto vao miresaka anareo mihitsiko. Ahoana? Ao tsara ve? Ohatray! Ao tsara mihitsy ah! Misotra an'izao izany re? Eo aloha iodina kely miaraka amin'reto taranaka reto e. Na za koa azako. Zay fa rehefa be akiry ray voa. Ataovy ambony makizy a! Isa roa telo e! Kaiza daholo ry namana. Ao tsara daholo ve? Tena miala tsinitra angafa ohatra mbola nanapetsika ilay sipa kely voatonga iny ah. Dia izay tsy nakovonareo ato eo ah. Le sipa kely ampidirinao amintsika io ve? Sady majofaka kely kala. Zany a, dia iza hoy zato anarany? Ny anarany ve? Pelazia. Pelazia hoy. Koa zay. Aleo rangara aloha mba hanapiso fa inona ary ty a? Sahoana raha zokigisa. Marina izany e. Fa tena ezana koa ny ataon'ireto mpitsoka amin'ny sikreto ah. Tsy maharaka vazo vaovao mihitsy raha. Hita ho ako. Rehefa taloha be izany foana ve rangany tsofiny eo. Zaranareo aza mbola mozika amin'isy fa tsy roa mibafina be rony ny alefany eoko. Zay aloha dia marina e. Fa na zany azakam-bery zalahy mitsoka be iziko. Zany koa sarakany misy saodeny pika. Dao aloha mandeha amin'izany. Sira mihitsy ranga milay izany e. Dia aleo mba handeha ho arinan'izay le hoe sady faly amin'ny malahelo e. Moramora kosa rangana dia zany aza fa mikorotana daholo mihitsy ny vanontaonako a. Tena zahoaka ohatran'izao ary ny tsy misy sainy reto a. Zaza tsy nanoaka nareo ohatr'izao voateraka nareo. Fa jereo ihany le zoma olona ray na dia efa ty amin'ny distrika ny tsy mivokona azy zay e. Miodina impiry sisy alara-paoly ah. Raha misy efatra ny ah. Ary ny an'izety. Fa miodina impiry moa le izy. Impito fa zany ve dia mbola tsy hay foana hatramin'izao e. Sasampanareo navadika. Ay tokoa moa mbola misy indimy zany a. Alefa rakizy a! Ao daholo ve? Milay ranga. Jerenareo ange le soratra amin'ilay polo complet anjanako hoe niteraka data niteraka fa izay sa manara. Nenay koa nga ratsy.
jereo koa fa misy soratra hoe iny any lasa fa ahoana ny afatra. Ary ny polohan'ny taranako zoko Paoly tsy misy soratra. Ka soratra inona kosa ary ny tadiavolao atao io e? Soratra hoe andrasy eo Paoly. Tsy tokony hoe izany very zokora Paoly. Reto koa tsy mahay mamono toro mihitsy ka. Afaka dimy taona indray ve zany raha vao misy ohatran'izao indray? Tena mafana mihitsy azy zany a. Marina raha tsy tena tsemboka mihitsy. Diran'izay tena isan'ny ray fisikala zety. Idiny olona eo ka ho taraiky any a. Asa mba mifelonana ry anina. Nareo maika tsy faingananiko izay ny tombonana. Aleo mihitsy aloha anitsana kely farafaraniko. Sa ahoana ry kiaka? Soera mihitsy rangaha. Sady faly amin'ny malahelo. Mifandrina dia miaraka iriary amin'ny taranaka, miavana, mitapaka sy ny namana. Efa izay ilay fiainana. Marty, mangina rangafatsy. Aza asiana ranomaso mihitsy aloha ny androandroany. Ranomasom-pifaliana kiny ahy iny a. Izany angeo ahy e. Woohoo! Vita sahady ve nama le bapampa. Zaho moa dia tena hoe mbola tafiditra be ny tapaka tampoka le filinako. Fa na zany aza la ihany ny fanalana azy ohatran'ireny a. Sady tsara fony ny maty enim-boninahitra ny velona. Satria tena mpahendrena tokoa nanaovandreo avatsika sy taranantsika azy. Marina mihitsy zany e. Tsika aza ve mahay mifanampiko ny velona indray mifanavakavaka. Marina loatra ngely teny hoe apasana tsy mifandao, manangatra tsy mifanary. Aza dia manao abilana ohatran'izany ra Paoly a. Ny mampalahelo dia ireo razana, namana, havana izay tsy tonga amin'ny fianakaviana hoe mba namono lamba azy ireo. Tena nampalahelo kosa aloha iny e. Heno akiko. Fa hono a? Nareo ve tsy mba manakotsako ny vanontaolanareo? Anga zany dragista hita hitarainana. Sady ohatran'ny tsy re akory aza amin'ny fanaitainana satria vodika faliana. Izay aloha dia marina e. Vanotao aloha isoatran'ireo tapaka sy namana izay tonga nanatrika amin'ny famonosan-dambantsika menakavitsika zao adimy. Dia avy ihany ny karakaran'ilay revorariva. Ka ndao malaky ary andefa inona ny volandrasany e. Milamina ragista fa inona ary ty manao be fandraraka be ty? Reno ilay matahotra ny tsy homaniko. Oray, fa nanomboka oviana indray koa ndry ity no misotro ry zety. Nanomboka andrana kia. Sady tsapako hafa mihitsy izany revinangatra izany a. Sady matoa ange nampanarahana antsika ty tony revo tony dia natao osotrony. Sa hoana ozy nareo? Tena samy mihitsy a. Sady efa nasiako soratra koa ao ivelany ao hoe tsy mandray mimi. Sady mba tsy ihany aloha fa afaka 5 taona na 7 taona indray ange vao misy ohatr' izao e. Tonga dia tapero any daholo rangaha fa inona ary ty a. Aza asiana ambin'izany intsony. Sady fety rososina be ngeny any io e. Fa fety rososina ahoana koa ka? Ka sady tsy ngery taona ny nahafatesan'ny bandy ange any io ry zareo e. Ka noho izany a, mitohy ihany izany ny revinangatra. Izany miantoka ny lany rehetra. Natolotry ny FM Radio Radio. Revinangatra. Tantara indray miseho nosoratany Agamainty. Inona no ray? Zoma Mirina no gida. Alina Paoly. Christophe Rabearimanana ny Jalao. Nandra fisinana totosa. Namizany zavatra goto. Nandrindra la teknika. Mamy arony.